miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny asary azy tamin'ny azanam-bolana mbola mitoetra hatrany ato amin'ny morontsiraka atsimo atsinanana ilay arindraona izay anisany mitondra rotsakorana betsaka amin'iny tapany atsimo atsinanana Madagascar iny tsy andany ihany koa dia mikorotana amin'ny ankapobeny ny atmosfera antsika any amin'ny ambony tsy takamaso any ka anisany mety hanomevahana orana tandrivondraona ihany koa izay ho an'ny ilany andrefany nosy fa raha iverenana kely izay arindraona izay mitoetra ao atsimo atsinanana Madagascar izay dia misy ny fampitandremana noho ny abetsahana rotsakorana vokatry ny fisiany orindrano io hatrany moa ka voakasika an'izany ny distrikany farafangana sy ny any amin'ny distrikany midongy atsimo ary koa fangaindrano torak'izay ihany koa ny any be fotaka sy taolanaro manoloana izany dia mety hatratratra any amin'ny 70 milimetatra ka hatramin'ny 20 milimetatra ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora etana araka izany ny ponina amin'ireo toerana rehetra voakasika mba anaraka hatrany ny toromarika izay omendreo manam-pihafana isa tokony hisoroana ny loza mety ho fiakarany rano indrindrindra amin'izay abetsahana rotsakorana izay raha iverenana ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny dia ny avaratra azy saika mandrafitry ny toetry ny andro raha ho an'ny tapany avaratra sy avoany atsinana Madagasikara ankoatra ny any amin'ny tapany atsimo sy ny ilany andrefana dia ny ilay fisian'ny rindraona sy ny fikorotanana any ambony tsy takamaso no mety andrafitra ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny toy izao ny toetry ny androntsika ho an'ny rapiso avao maraina dia isy hatrany no ny orana ho an'ny faritra atsimo atsinana Madagasikara manomboka any amin'ny faritra Ivatovavy zany ka hatrany amin'ny distrikany taolanaro mety andraona avao maraina kosa ny andro any faritry melaka sy ny any amin'ny faritry menabe mitoy ny herikandro any ilany atsinana ny avoatany ary mety hitatra hatrany amin'ny faritra alaotra mangoro moa izay herikandro izay ho an'ny rapiso tolakandro andrasana ny orana tandrivondraona ho an'ny faritry melaky ny tapany avaratra amin'ny faritry menabe ny faritry bongolava ary koa ny faritra atsimo andrefana mitoy ny orana ho an'ny faritra atsinana Madagasikara ary mety hitatra hatrany amin'ny faritry zava izay orana malemy atoato izay ho an'ny ilany atsinana ny avoatany ihany koa dia andrasana hatrany ny herikandro raha ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny fa ny ambiny kosa indray dia maina tanteraka aloha ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny rapitso izay 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 5 ka hatramin'ny 17 degré celsius ho an'ny ilany atsinana ny any amin'ny ilany andrefana kosa dia misy mahatratra any amin'ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra andrasana amin'izay andro ny rapitso izay ny andro ny zoma dia mbola misy hatrany ny orana ho an'ny ilany atsinana ny nosy indrindra ho an'ny faritra atsinanana rehetra manomboka an'zava izany ka hatrany amin'ny distrikany taolanaro andrasana ihany koa ny herikandro ho an'ny ilany atsinana ny avoatany ny faritra laotra mangoro ary ny ilany atsinana ny faritra Sofia andrasana ny tandrivondraona na mety hanorana tandrivondraona vitsy ny any amin'ny atitany faritra melaka sy bongolava ny tapany atsimo andrefana nosy kosa dia mandraondraona ny andro ny tapakandro arivany izay andro ny zoma izay ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro zoma izay 20 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany ary 20 ka hatramin'ny 17 ho an'ny morontsiraka ny nosy ny any amin'ny ilany andrefana 20 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho vinavina amin'izay andro ny zoma izay ny sabotsy kosa indray mitoy hatrany ny orana ho an'ny faritra atsinanana ary mety hanatomboka koa izay ny faritra analanjorofo sy ny faritra ambatsoa ary ny faritra zava mety mbola ahitana herikandro ihany koa vao maraina ho an'ny faritra alaotra mangoro sy ny atsinanana amin'ny faritra Sofia miverina maina amin'ny ankapobeny ny andro ho an'ny faritra sisa raha ny maripana vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay misy fiakarana kely ho an'ny avoatany 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius raha toka midina hatrany amin'ny 4 degré celsius kosa ho an'ny tapany na ny morontsiraka avoan'ny atsinanany nosy 17 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana raha ny ilany andrefan'ny Madagasikara zay tsika any amin'ny faritra menabe hatrany ny maripana ambony indrindra 13 degré celsius izay dia izay indray ny météo tamin'ny tian'io ty ary rapiso indray fotoana manaraka veloma tompoko